Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra indray isika fa tafahoana soma tsara amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mino aho fa amin'ny alalan'izao fandaharana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely zao dia iasa eo aminao ny tompoandriamanitra tsy to, hitondra famonjena, hitondra fanasitranana, hitondra fanafahana, ary hitondranao ihany koa ho amin'ny fitahina lehibe. Tsy zany matsy fa ny afatra entiko ho anao ho anareo androany dia fanazavana mikasika any amin'ny ozona noho ny fanompoan-tsampy zay natao. Entiko mo izany afatra izany mba amataranao hoe mbola misy an'izany ozona zany tokoa ve eo aminao sy ny naterakao sa tsia. Raha zavaina ry havana malala, ny ozona dia hery ratsy, mpitondra zavatra ratsy eo amin'ny olona sy eto ambony ty tany zay diavitsika ity. Tsy hita maso izy, zay moa le teny lazaiko matetitetika, tsy hita maso izy fa saingy lay zavatra ratsy entiny kosa dia azo lasaina fa tena mivaingana sy azo tsapaitanana. Ozona izao no natonga nylay lehilahy anankiray atao hoe Kaina, araka nyvoalaza amin'ny Genesis 4:1-20. Ozona no natonga azy tsy navelo tena. Ny vavan'Andriamanitra mihitsy no niteny tam'izany fotoana zany fa tsy hamokatra ho an'ny Kaina intsony io tany io. Raha iasan'ny tany izy de tsy hamokatra, raha mboly eo am'le tany izy de tsy havanina. Ary nyton'lay olana nentin'ny ozona teo aminy de hoe izy ho mpanjenjena, ho mpirendreny fotsiny eto ambony ty tany ity. Ozona ihany koa no nahazo ny ponina tao am'ilay tanàna atao hoe tanàna Jeriko tam'izany fotoana zany. Mpanjaka faharoa 20 indray no milazany am'izany. Nisy ozona tsy mampahavaninanaka ary tsy mahavanin-karena lay tanàna Jeriko zay nonenan'ny olona maro tam'izany fotoana zany. De zao ihany koa mpitondra olana ny ozona, ary ny olana entina dia olana sarotra vahana, na ihany koa hoe tsy hay vahana mihitsy. Ary matetika ny olana entiny ozona dia nataony hoentin'ny olona mandramaty mihitsy azy. No zany eno tsara zao fanazavana entiko anareo zao, amataranareo hoe mbola misy ozona tokoa ve eo aminao sy ny taranakao sa tsia. Mba amataranao ihany koa hoe izao olana misy eo aminao zao, olana efa amam-bola marina amataona maro, ozona tokoa ve no ao ambadiky zany sa ino na. Eno tsara am'izay aza ny fanazavana entiko, eno tsara am'izay ho iaho. Maro amitsika malagasy, maro amitsika tompoko no misy ozona mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainana, fa saingy tsy fantany ny fahamarinana zany ary tsy azo ny onina ihany koa. Mitovy am'izany ihany koa ty ambarako ity, maro am'ireo olona efa tonga kristianina, efa tena mpivavaka be, efa nandray an' Jesosy, no azo lasaina fa mbola misy ozona toy zany eo aminy, fa saingy voafitaky ny sainy sy ny erikeriny fotsiny any izy. No izy efa mpino kristianina, no izy efa mpivavaka be, no izy efa nandray an-tompo,
na ihany ko hoe noho izy efa kristianina amy fiangonana to zao na amy fiangonana to zao de zao azy fa maninona no miteny aho hoe maro amitsika malagasy no mbola misoza mita tao sy mitambesatra eo aminy fa maninona ary misinina eo amitsika malagasy ara-tantara nanompo sampy be mihitsy ny malagasy tena fiainany mihitsy lay manompo sampy zany hoe nisy hery ny ankihinana nisy hery hafa ny ankihinana sy ny anteherany ho fitaizanany tenany sy ny taranany tam'izany fotoany zany tena napetrany tam'izany hery hafa tena napetrany tam'izany mihitsy ny fitokisana rehetra ohatra rehefa manao trano izy de tsy avy atrano fa tsy avy atrano de manao trano araky ny fotoana zay mampalalaka fa tsy maintsy miankina amin'ny hery hafa izy tak'izany akeo manao fasana izy tsy avy atrano de manao fasana araky ny fotoana zay mampalalaka azy fa tsy maintsy miankina amin'ny hery hafa izy tsy maintsy metehitra amin'ny hery hafa izy raha ndeha lavitra izy ohatra hoe ialo amy tanàna anakiray fa andeha any amy tanàna anakiray zay amina kilometatra maro dia tsy mandeha mihitsy izy fa lasa izy a miankina amin'ny hery hafa na metehitra amin'ny hery hafa manontany hoe tokony andeha sa tsy andeha manontany hoe amy fotoana manahoana no tena natao andehanana ohatra am'izany tao reo zay namonjy ladoany mihitsy nanatona mpanandro sy piskidy fa tamin'ny alalan'ireo no nisy hery hafa azo ny ankinana sy ny anteherana tao reo zay miankina amin'ny fanany maty ka mahavaritra miantso ny fanany olona efa maty miresaka amin'ny olona efa maty mba hiankinana sy anteherana am'izay zavatra rehetra zay ataony ary amy karazany mihitsy reo hery hafa zay miankinany malagasy tam'izany fotoany zany ary mandrakakehitriny mihitsy azy de mbola tsy vitsy malagasy no manana fiainana tak'izany sampy avokoa anefa izany rehetrarehetra zany eo anatry an'Andriamanitra tsy to lay narilanitra sy ny tany lay tompony zao rehetra zao ary sampy mahatonga ozona mihitsy lay izy ka tsy ny olona nandeha tam'izany ihany anefa no iaran'le ozona tsy ny olona zay nanao fampotsy amy tak'izany ihany anefa no iaran'ny ozona fa hatram'ny taranany ny naterany ny fandimby raha ny volasan'ny baiboly any boky ny Exodosy atoko faefatra ka andininy atoko faroapolo safady andininy faefatra sy fadimy no jerena dia mahatratra hatrany amy taranaka faefatra mihitsy le izy antoko de vakitsika ny voasoratra ny am'izany Exodosy atoko faefatra atoko faroapolo de faefatra asa manao sariny zavatra voasokotra ho anao na mety ho endriky ny zavatra zay eny amin'ny lanitra ambony na zay ety amy tany ambany na zay any amy rano ambanin'ny tany asa miakohoka eo anatreny ary asa manompo azy fa izao Jehovah Andriamanitra ao de Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amy zanaka hatramin'zafiafy sy ny zafindoalika dia am'izay mankahala ai eno tsara ihany ko ny volazany baiboly andao vakitsika ny bokyny Deutéronomie toko fa 20 de to zao mivoasoratra ao Deutéronomie toko fa 20 to zao mivoasoratra vakitsika manomboka amin'ny andininy 5 rehefa tonga any amy tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao ianao ka dia aza mianatra anao araky ny fahavetavetana ataon'ireo fireneny ireo aoka tsisy eo aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amaky ny afo na mpanao fakatoavana na mpanandro
na mpanoskidy na mpanana ody na manao omasim-bava na manadina amin'ny manao azy otsindrin-javatra na mpanao atsarana na mpanotany amy maty fa fahavetavetana eo masiny Jehova zay rehetra manao an'zany zavatra zany. Ary zany fahavetavetana zany no androany Jehova Andriamanitra ao azy eo anyloha nao. Arak'io voasoratra io a nanompo sampy be mihitsy ny olona tao amin'io tanàna io. Ary zany fanompona sampy nataony zany teo anatrehan'Andriamanitra totoa, teo anatrehan'Andriamanitra lay antsona hoe Rainy Jesosy Kristy dia fahotana sy fahavetavetana be mihitsy lay izy. De raha novakinao naranao tsara ny famakina an'lay teny teo a de izao, satria nanompo sampy ny mponina tao amin'io tanàna io dia niara-ny ozona ry zareo tao, ary ny ozona zay niatra taminy de ity noroana niala tao amin'ny taniny ry zareo tam'izany fotoana zany, nasaina ny roana mba hiala tao amin'ny taniny ry zareo tam'izany fotoana zany. Ry havanao, eto a de manamafy amitsika rehetra, manamafy aminareo zay mahita sy mandre am'izao ry zao, fa tsy misy olona ka hoe nanompo sampy toy zany ka tsy niara-ny ozona, tsy misy an'zany tompoko. Le ozona mahatonga ny olona voaroko amy taniny zao no nahazo mponina tao am'ty tanàna ity arak'ilay novakina teo. Ry havana, raha mieritreritra ao a, raha mandinika zava-misy eto Madagasikara ao a, dia lasa saina, lasa eritreritra ihany hoe fa maninona aza ny maro malagasy no roan'ny olona hiala amy tanina, roan'ny vahiny hiala amy tanina, mana problema ny amy tanonenana. Ka rehefa tena diniko de ho iaho hoe solay fanompo-tsampy natao tany aloha be tany sy zay mbola nataony taranaka tateorina azy no antony zany rehetra zany, satria tsy misy antony tokony hoe anliananao na androananao hialo amy tany zay honenanao. Ny tena moa mpanompon'Andriamanitra mpandilika baiboly de lasa any mihitsy ny saina amaneritreritra, ka ho iaho hoe so de mba tokony andiny tena ihany ianao, so de tokony mba mantatra ny tenanao ihany ianao ny am'izay zavatra zay. Vakitsika andray ny mpitsara toko fa 10 ka ny andininy fa 9 ka hatramin'ny andininy fa 5 eno tsara voasoratra. Ary ny zanak'Israely dia nanao zay raha tsy eo masiny Jehova indray ka nanompo ireo Bala sy Astarta, ary ny Andriamanitra Siry sy ny Andriamanitra Sidona sy ny Andriamanitra Moaba sy ny Andriamanitra ny taranaka Amona sy ny Andriamanitra Filistina dia nafoy antompo izy ka tsy nanompo azy. Andiny ny fafito. De ny rehetra tamin'Israely ny fatezeran'i Jehova ka nivarotra azy hoe ho atany Filistina sy hoe ho atany taranaka Amona izy, ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely reo tam'izany taona zany. 20 taona no nampahoriny ny zanak'Israely rehetra zay tany andafiny Jordana tany amy taniny Amorita any Gileada, ary nita ny Jordana ny taranaka Amona mba hiady koa amy Joda sy ny Benjamina ary ny taranaka Efraim, ka dia nahatra indrindra ny Israely. Voalaza soratra masina teo indray fa nanompo sampy indray ny zanak'Israely, ny alany indray le tena fivavahana marina tam'lay Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra tompon'izao rehetra zao, fa voasarika anompo Andriamanitra tsy izy ry zareo. Ny tany saina teo moa reo karazana Andriamanitra zentom-pony zay noraisin'Andriamanitra hoe fanompo-tsampy daholo zany rehetrarehetra zany. De inona ho ianao no nahazo zanak'Israely tateorina? Tatarainy baiboly fa tonga teo aminy ny ozona, ka ny ozona zay nataon'Andriamanitra nahazo azy reo tam'izany fotoana zany dia
namidy n'Andriamanitra tamin'ny Filistina ry zareo, namidy n'Andriamanitra tamin'ny Filistina. Zany hoe tsy tsapan'zany sireo hoe Andriamanitra varitra azy, fa ny zavatra tsapany kosany de hoe resiny zany, resy Filistina zany Israely. Babon'ny Filistina ry zareo, de no lasa no andevoziny Filistina. Ary navelan'Andriamanitra no vesara ny ozona nandritry ny 20 taona ny zanaka Israely tamin'izany fotoana zany. De zao no toy ny tantara, anka lasa nahantra indrindra ny zanak'Israely. Ry havanao, raha nisan'ireo olona efa nanompo sampy ianao, eny na dia ny nanandrana fotsiny ihany azy, na ihany ko hoe isan'ireo olona taranak'olona efa nanompo sampy ianao, de hoy aho hoe azo antoka fa misy ozona mitatao sy mitamesitra zany eo aminao sy eo am'izay naterakao. Amin'ny karaza moa ny reo olana entiny ozona eo amin'ny olona sy eto ambony tetany ity rehefa nahazo toerana tokoa izy. Ohatra efa hitantsika teo zao, zay tiako tsindrina sy amafisina, fa ny olana nentiny ozona teo am'ireo ponina voalaza amin'ny bokyny Deutéronomie toko 20 tao de hoe izy noroana niala tamin'ny taniny, niala tamin'ilay tany mamokatra be, niala lay tamin'ny tany mavanikarena, noroana niala tao reo ponina ireo ka nomena olo-kafa ny tanànany. De takizany ko lay efa hitatsika farany teo hoe namidin'Andriamanitra tamin'ny Filistina zanak'Israely, zay le olana niatra tamin'izy ireo ary ny fefaran'ny fiainany dia nahanitra indrindra. Fa ny olona sasany indray sy ny taranaka sasany zay efa nandeha tamin'izany fanompoan-tsampy zany, de mety hoe tsy tahak'izay ny trango zay no akory no mitrango eo aminy, fa ny olana mahazo azy de lay ozona tsy mavelo tena, le ozona tsy anasa, takany nazo ny kaina ohatra, satria araky le nambarako taminareo terem-boalohany dia tonga teo amin'ny kaina ny ozona tsy mavelo tena, ny ozona tsy anasa, satria nambaran'Andriamanitra hoe tsy hamokatra ho azy itsony io tany honenany io, mamboly eo izy fa tsy hamokatra, na inona iny ezaka ataony, miompy eo izy fa tsy mavanina, na inona iny ezaka ataony. De mazava ho azy zany fa lasa tsy anasa izy, de mirenireny sy mpanjenjeny izy hoy ny voalazan'ny baiboly. Fa ny olona sasany ihany ko na taranaka sasany ny ozona mahazo azy satria nanompo sampy izy, de lay ozona tsy matsagana tokantrano, zay zany le olana entiny ozona eo aminy, lay tsy matsagana tokantrano, lay tsy mahavanona fanambadiana. Tsy olona ray na roa na telo na 5 amanena tompoko no olona efa hitako fa manana zany olana zany eo amin'ny fiainana. Tena maro ny akamaroany efa manahaky any 30 taona mahery, sasany efa 40 taona mahery, fa dia tsy matsagana tokantrano mihitsy, fitapitany olona fotsiny, fitapitany zay miaraka aminy, ary zay natsagana tokantrano ary de tsy mahafinaritra azy le tokantrano, tsy misy maminy le tokantrano, fa fahoriana saika isan'andro san'andro no atreny ao anatin'le tokantrano, ohatrany hoe le vadiny no problema aminy hoe ratsy toetra ny ratsaina, kanefa tsy an'le olana, fa lay olana mahazo azy io de lay olana nentiny ozona vokatry ny fanompoan-tsampy natao na nataony na nataon'ireo ray aman-dreniny na nataon'ireo razambeny. Aondreo re zay manana olana tak'izao, olana entiny ozona izy ty, tsy mety mahazo zaza, tsy mety mipetraka ao akibo mihitsy ny zaza, fa raha mipetraka de afaka, na rehefa kaiky teraka de maty ao akibo lay zaza, na hoe miteraka ihany fa saingy maty lay zaza. Filazan'ny baiboly moa de hoe tsy mahavanonanaka
tsy mety mahazo taranaka zany tratrehitra zany ry havana malala ry mpiaino jaina de olana daolo olana entin'la ozona vokatry ny fanompoan-tsampy ry havanao mana mafy aminareo aho am'ty androandroany ity fa tena mahatonga ozona mihitsy ny fanompoan-tsampy natao ary manamafy a fa tsy misy olona ka hoe nanompo sampy tahaky zany tataraiko aminareo zany ka hoe tsy misy ozona nahazo azy zany tsy misy azany tompoko zany ndriniky no antony natonga ny teny hoe maro amy malagasy maro amitsika malagasy no misy ozona mitatao sy mitambesatra eo aminy de zao ihany koa anefa tsy vitsy amy kristianina amy mpivavaka am'ireo zay efa nandray an' jesosy no mbola ahitana zany ozona zany ihany koa eo aminy le olana foetiny ozona eo amin'ny olona sy eto ambony ty tany ity no indro fa mbola hita eo amin'ny ihany ny mahavoafitaka ny olona mantsy de dia izy mionona fotsiny hoe efa mpino kristianina efa mpivavaka efa nandray an-tompo aho fa saingy le ozona zay nitatao sy nitabetra teo aminy tamin'izy nanapa-kevitra ho kristianina na nanapa-kevitra ho mpivavaka be na hoe nanapa-kevitra nandray ny tompo tsy mbola nitapany ngely izy tsy mbola nifoanany tamin'ny anaran'i jesosy ngely izy ka ny ozona vokatra fanompoan-tsampy de mitoetra foana io mandra-pahatonga an'lay ozona tapaka na hoe mandra-pahatonga an'le ozona foana ekena fa zava-dehibe ny finoanao fa jesosy no tompo ekena fa zava-dehibe ny fanananao an' jesosy dingana lehibe mihitsy zay no diavinao zay fa izao mbola zava-dehibe ambonin' zany ny fanapahana ny ozona na ny fanafanana ny ozona amin'ny anaran' jesosy mba tsy hita eo aminao intsony ary mba tsy hita eo amin'ny taranakao intsony efa tapahana aza ny ozona ho an'ny sasany de andray tsy tapaka akory fa mbola hita eny amin'ny any le olana mainka fa tsy mbola nitapahana mihitsy ny ozona teo aminao tsy mbola nifoanana mihitsy ny ozona teo aminao de hoana ny elazanao fa mandeha ho azy fa hoe mizotra tsara fiainanao fa ny azo antoka misy olanao ary olan'io de olana avy amin'ny ozona de zao zany tiako ambara amitsika rehetra zay mahita sy mandre am'ty androandroany ity tianao ny tompoandriamanitra tiany anana fanahy voavody ianao tiany ho afaka am'ireo olana nety ny ozona ihany ko ianao satria tsy anao rery akory no vesarany ozona sy no mitambesarany ozona fa ny akamarontsika malagasy ary tiany anana fiainana vaovao ianao fiainana vanina fiainana manjary mba ho tanteraka aminao lay voalazany Korintiana faharoa toko fa 10:7 manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo ty baiboly ambara de hoe rehefa tonga am' jesosy ny olona de tsy ny fanany any no ovonjena am'izay fotoan'zay fa le fiainana amy maha olonanao de tian'Andriamanitra vonjena ohatra am'zany hoe tiananao ho afaka am'ireo olana nety ny ozona noho ny fanompoan-tsampy nataonao na noho ny fanompoan-tsampy nataon'ireo ray aman-dreninao no zany tompoko dia manasanao aho ny ino fa jesosy irery any no vaolana ho anao am'izao fahavelomanao eto ambonin'ny tany izao manasanao a ny ino hoy aho fa jesosy irery any no vaolana ho anao am'izao ianao velona eto ambonin'ny tany zao ny ino ihany ko fa ao am' jesosy irery any no misy ny fanafahana manoloana an'ireo olana nety ny ozona vokatry ny fanompoan-tsampy nataonao na nataon'ireo ray aman-dreninao tsara aminao ihany ko anefa tsara aminao ihany ko anefa azo atao zavatra maivana ty fanentanako ity tsara aminao ny manatrika ny fotoam-pivavahana
zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Ny finoanay mantsy de zao, isy famonjena, isy fanasitranana, isy fanafana ho anao ny famonjena an'zany fotoam-pivavahana izany, ny fanatrianao an'zany fotoam-pivavahana ataonay izany. Efa nahita izay tany aloha fa tamin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana ataonay de maro ny olona zay novonjen'Andriamanitra, nositranon'Andriamanitra, no afan'Andriamanitra tamin'ireo olana nentiny ozona vokatra fanompoan-tsampy. Ary mandraka ankehitriny de mbola tena inonay zato isan-jato mihitsy zany satria tsy miova Jesosy omaly anio ary mandrakizay. Koa de asainay manokany ianareo mba ho avy tompoko, asainay manokany ianareo mba ho avy. Ndrindrindrindry ianareo zay fa nandesy ny aina tamin'izany fanompoan-tsampy zany, tongava mamonjy zao mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fa tena asoanareo tompoko le izy. Misy fidirany efatra io fotoam-pivavahana zay ataona io. Fidirana voalohany, eny voasoratra io mola izy amin'ny 7 ora. Fidirana faharoa amin'ny 9 ora maraina io ny Alahady a. Fidirana fahatelo amin'ny 12 ora, ary fidirana fahaefatra sady farany dia ny tolakandro amin'ny 2 ora sy sasany. Fa amreto fidirana ireto no azo lazaina hoe spécial. Fidirana voalohany amin'ny 7 ary le fidirana fahatelo amin'ny 12 spécial nireo. Spécial fanafahana na hoe spécial délivrance. Ny fampianarana zay entinay ao ary ny hetsika rehetra zay ataonay ao dia vavaka fanafana na hoe vavaka arahana délivrance, mba atonganao zay manarika ny fotoana io tena ho afaka am'ireo olana nentiny ozona vokatry ny fanompoan-tsampy. Ka tongava tompoko amin'ny 7 maraina le izy fidirana voalohany, ary amin'ny 12 ora ihany koa le fidirana fahatelo. Zay zany no spécial la délivrance. Fa lay amin'ny 9 sy lay amin'ny 2 ora sasany kosa dia fampianarana no ataonay ao mba ho fampiorenana ny fiangonana, satria tsy ampyfotsiny hoe délivrena ny olona fa mila atao miorina tsara ao am' Jesosy ny olona. Kanefa le zany na tsy zany de misy vavaka marary ihany koa nefa am'ireo fotoana ireo, misy vavaka ihany koa ataonay ho fanafahana fa saingy foy le fotoana. Ka zay zany tompoko no fanetanana netiko anareo zay nahita sy nandrea tamin'ity fotoan'andro androany ity. Ivavako anareo ao, ivavako anareo ao. Averiko indray le teniko ty ary aloha, raha nisan'ireo olona nanompo sampy anao na taranak'olona nanompo sampy de aza mifamatitra, aza be adevitra. Fa ekeo tsy ny teniko no mampanaika anao fa ny tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly ity. Nanota teo anatry Andriamanitra anao, nanao favetavetana teo mason'Andriamanitra anao, ary dia mipetraka somatsara ny ozona, mitatao somatsara ny ozona, ary zany no fototra ny olana misy eo amin'ny olona maro. Lehibe nefa fitiavan'Andriamanitra ka mino aho fa hiasa izy na de tsy mbola tonga ary ny fotoana Alahady zay tokony amonjenao fotoam-pivavahana. Apetrao fonao tananao fa hivavakytsika. Raha marary ihany koa anao de isy vavaka fanasitrana ataoko anao zao mba ho sitrana ianao, hivavakytsika tompoko. Andriamanitra lehibe ianao ary tsy miova ho matsy an'io ary mandrakizay. Misaotra ny amin'ny teninao zay netiko teo, misaotra. Mino fa sitraponao ny amonjy ny fanan'ny olona, ny anasitrana andreo zay marary, ny anafaka ny olona zay mbola misy ozona mitatao sy mitambesatra eo aminy, ary ny tay ny fiainany rehetra mandritry nyzao fahavelomana zao. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, asehoany famindramponao Andriamanitra eo, ary am'izao fotoana zao mandidy ny aretina rehetra ho an'izay marary, esoriko amin'ny tenany olona ny herin'ny aretina, finoana no mahatonga mivavako ny marary de ho sitrana ny marary, ary mandidy ihany koa ny herina ozona, tapatapako amin'ny anaran'i Jesosy zany, foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany,
ary re olana netiny esoroko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy anakiro amin'ny fiainana. Ataovy matrapa fifaliana lehibe tsy misy toy zany re olona zay nahita sy nandrea tamin'ity androandroany ity tompo. Asehoy fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Asehoy fa tonga ianao Jesosy mba amonjy, anasitrana, anafaka arita anay zanak'olombelona. Misaotra sy makasitraka anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra tompo. Amen. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manao veloma amin'ny herindray tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.